reto izay candidat folo izay manana fotoana amin'zareo ata mahitsy efa fotoana fanomezana de hoe andeha hoany zay tsisy inona de le dibe mitoy fotsiny izy de eto andalana andeha hoany zay io tsy hakanan'zareo io de jerenareo nge zavatra misy hoe zao ny fihetsiky ny fitondrana am'izao fotoana zao ny lazaina fa hoe manelingelina tady anongana ny fitondrana na ny fahefana misy ka fahefana tsy ara-dalàna an'io satria na de ny membre ray ao anatin'ny ACCR milaza hoe tena anti constitutionnel ka tsy tiako voasoratra amin'iny anarako ny anaran'ny taranako tena milaza ny amin'ny fony mihitsy izy ianareo mpitandro filaminana koa tokony eritreritra tsara manambady manjanaka ianareo anovan'ity firenena ity tena firenena vanny izay ary anao izay ampiadana anareo ankonana misy aminareo reo inao izy zao ny zavatra manjo marina fa baiko no azo aminareo fa tandremy tsara tsy anytanteraka baiko zay tena tsy manaraka ny lalàna malala tsara zany indrindrindrindra ny zandary ka de miantso anareo koa zay mba samby eritreritra zao de nesorina le commande ny gendarmerie pirenena eto Antananarivo Malerivo mandefa aty aminay zareo io zao ny zava-misy eto Madagasikara satria tena ampiasa an'izay azony ampiasaina izy zay keo nefa tsy emotra mihitsy satria vahoaka ny vonjena firenena no arenina de miandreto zay ke zay androso foana tsy emotra mihitsy zay raha ohatra mbola misy io fotoana satria zay tena iroso amin'ny fanarenana firenena iroso amin'ny famonjena mivoaka malagasy reo mpiara-miombonantoka avy any velan'ireo de tena anisan'ny miaro sy mandala mihitsy zany hoe fahalalahany zany amin'izany tena tsy azo edikevitra mihitsy fahalalahana iteny fahalalahana aneo hevitra fahalalahana ivory indrindrindrindra fahalalahana ivezivezy zao ny zavatra misy eto amintsika candidat eo na vahoaka ampilaminana dia sakanana ety andalana ka mahagaga ihany le antso ataon'ny gouvernement de hoy zay hoe zay indray mba te hiteny amin'ireo mpamatsy vola amin'ireo fiombonany reo tany avy any velan'ireo hoe jereo zao fa aza mifandrebireby ny olona rehetrarehetra fa dia efa hita zao fa tena tsy misy mihitsy le fahalalahana ka tsy feno mihitsy ny fiapetra zany andianana aneo hevitra amin'ny alalany fifidianana zany zavatra miseho hitanareo androany de manotoana tanteraka ny voalaza ny lalàna iraisam-pirenena satria fanakanana ny olona faneho-kevitra malalaka tsy azo ekena le izy ary izao manapirofo fa tsy mizotra ao anatin'ny filaminana mihitsy ilay fifidianana ary tsy azo ekena io fifidianana anaovana antero ohatr' zao io. Un appel à la communauté internationale. Vous voyez ce qui se passe ici actuellement. Nous sommes sur la RN4 et on nous bloque. Alors qu'il y a la population qui nous attend du côté de Maïs. On ne comprend plus rien dans ce pays. Est-ce qu'il y a la liberté de circulation? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Je m'adresse surtout à la communauté française, à l'ambassade de France. On sait que c'est la France qui finance la gendarmerie malgache ici. Là, avec tous ces équipements-là, c'est un financement de la gendarmerie française. Donc là, vous allez plus nous faire des remarques s'il y aura quelque chose qui se passe. Parce que vous ne dites rien en ce moment. Vous ne faites rien pour respecter la liberté d'expression, la liberté de circulation.
voter ny afina anatin'ny capot automobile zay vao afaka tam'le barrage. Tsy normal zany, maninona zahay manao diabe ampilaminana tsisy nantody anankiray ary vaky de sakatsakanana. Amin'ny fomba ahoana moa? Tsy mahazo mandalo amin'ny TVM isika télévision nationale fa Orange ihany no mahazo mandalo amin'ny télévision nationale. Olo masoandro io nataon'Andriamanitra ho antsika mianakavy sa ho an'ny Orange monja? Ho an'ny Orange feno masoandro e! Ho an'ny Orange feno masoandro e! Ho antsika mianakavy ho masoandro! Modely anankiray ty mahitsy androany fa ninona sakana natao. Tsy da sakana tsika zany fa tsy maintsy tafahoana foana ihany sika.
ary misaotra anareo ny tsenany vahiny teny manakam-bahiny fa ny ovaitsika ny anarana hoe manakam-bahiny andro hafa nampidirintsika tsara ny vahiny taty amin'ity tanànatsika ity fatatsika fa taratry ny rapitso nefa zany samy vonona daholo ve ny amin'ny rapitso androany tsisy ny ala hatramin'izay tsisy ny ala rapitso koa vao maika eo taratry ny ety amin'ny manodidina zavatra nitranga tety androany ny herim-po nananatsika ny courage nananatsika fa tarafy ny manodidina rehetra eran'ny Madagasikara koa satria ho avy eo daholo rapitso ka raha ny avy lavitra be any ary ho tonga isika eto akaiketo ve tsy ho tonga zay samy manao fandaminana isaky ny commune manarano toromarika isaky ny commune misy anareo dia any sika miaona zay ihany ny teneva ty amiko fa resy tosika ireo mpitandro ny filaminana ny kiasa ny andrava ny hetsika zay nataontsika anio ny raha nahita fa ny lavonlefina ary tandidy ny zavatra iseo rapitso zany ibata fandresena isika ny dikan'izany ry mahitsy mamiko fantatro ny programanao rapitso ifomarainy ianao hitanjotra ianao ary andeha mahitsy ho any amin'ny place 13 mai fantatra ihany koa ny safidinao ry mahitsy fa mahitsy makany amin'ny kandida folo dia zao za tonga tao mahitsy mba ahafahan'ireo olonireo afaka mikabary dia nidina ataona tsenandera nidina tao atsena zay sy président Aerodonor mampianina dia lasa namonjana eo tsenandera zandary zay dia zao enetana kabalineo masolo tena lay dolo reo mafana fodolo reo candidat collectif reo fa matahodina reo matoky andreo tsika zay any navita nampiempotra anio fitondrana tsy tandalana io ary tany voalohany nandresan'io fitondrana tsy tandalana io metsika oraka be aloha ambotro manjaka dia andro azy zay tonga eto mahitsy mbola tsy nahita otrity zay dia hita nefa tetiko voalohany navaky barazy navaky barazy telo rapitso zany tsika ho avy voalohany vaky itsika miaraka ny any amin'ny 13 mai tam'raika ambin'ny folo amin'ny firy zao efa ho amin'ny 5 adiny enina nareo teny nandeha tongotra isakafo be nareo sambe zay dia nona sambe zay dia nona sambe zay dia nona sambe zay dia nona kandida niaraka taminareo koa niaraka tsy sakafo tsika fa tsisy nona satria tolona no ataotsika na gendarme firy na maramila firy sy maharesy tolom-bahoaka tokony mba mieritreritra ianareo mpitondra fa na firy ho alefa anareo eo na firy sy voatany solo ty sy mesy lasy ty tolony ty ary le izany soanina
anay manokana nanovaka an'ity soanay kandida ho asika rehetrarehetra anatin'izany anareo gendarme io na polisy io ny fianakavianareo anareo ao aneka misy an'izany olo promotion tafaranareo mitondra lasagna aloha misy zavatra tsy mety angoa aminareo ao agnisany miadin'izay ho anareo zahay ka mieritsereta ihany anareo rapiso mieritsereta fantatray fa misy mahazazy vola agny fa sy avelo za hiditra any amin'ny 13 mai inona moa raha iambenanareo amin'ny 13 mai eo io motel de ville sy hitako le raha iambenanareo ao ary misy discussion be tao ho aty ihany sa aty dia ho izy anareo sy maintsy mandeha saiky naneny zahay raha sy tonga taty efa voasaratsika eran'izao tontolo zao na ny sary na ny feo amin'ny zavatra ny soto amin'ny androany ary tontolo zao fa mahitsy maintsy mahavaky atody efa ray zero zany olona no mahitsy efa mifantatry ny rehetrarehetra mifandotona ny voaka malagasy ny roso mifanivany eto amin'ny firenena ka dia ary hita androany fa dia navezivezy eran'ny tanàna ary tsika dia tsy maintsy vitatsika ihany mifampiretany ary hitatsika ao anatin'ny fotoana koy fa izy vokatra io fa tsika tsy maintsy mandeha mbola tsisy akory noho ny latsabato dia efa milaza Andry Rajoelina hoe andresy dimampirapolo taona koa latsako fidina lany solombavam-bahoaka imbetsaka lany ben'ny tanàna sy sisa dia mbola tsy nahitako alabato manara-penitra ohatrany androany dia anaky azavy atsika mahitsy zay ty zavatra mahitsy anaky azavy atsika mahitsy ampony tana mahitsy tsy manaky efa dimampirapolo taona nanaovanay politika mbola tsy nahita gouvernement maloto tahaka ny tompolasy tokovavy mangalam-bola isan'andro manao trafika na bois de rose manao trafika na volamena tsy zavatra azo mampalahelo mila hovantsika fitondrana mahitsy Andry Rajoelina mitena hoe falany hoe tia mivaoaka ny mahitsy ony izy ony atsangany tanany zay atsangany tanany zay lehony Andry Rajoelina ay ara lefako any amin'ny sary tompolasy tokovavy satria mihevitra izy hoe io lainga tsara lahatra manara-penitra tao isan'andro io dia andaitra ny vahoaka tompolasy tokovavy fangany tanorany mahitsy nandritra ny 5 taona nahazo asa tsara fangany vehivavy eto mahitsy tsy sahirana fa tsara foana ny fiainana isan-taona fangana reo vehivavy rehetra zay karakara vady aman-janaka dia tsy mba mahatsiaro sahirana mihitsy eto fa dia